Nolanian'ny solombavambahoaka nandritra ny fivoriam-be azony rehetra hatrehina ho Malalarby tamin'ny endriny nasiam-panitsiana sy nasiam-panovana ny tolo-dalàna momba ny famokarana sy famarotana ny toaka gasy eto Madagasikara. Ity tolo-dalàna ity dia natolotry ny solombavambahoaka fanomezantsoa Yves Georges Andriamiaja voafidy tao Ambositra. Nangatan'ireo solombavambahoaka ny fanamafisana ny fanaraha-maso amin'ny fanarahana ny fepetra sy fenitra amin'ny famokarana mba hiarovana ny fahasalaman'ny mpanjifa. Anatin'izany indrindra ny tokony ananganana ny komite teknika momba ny fanarahana ny fenitra izay ahitana ireo mpamokatra commune, teknisiana ary ny solotena avy amin'ny mpanao lalana. Malalarby alina ihany dia efa nigadona tany NOSY BE ny filohan'ny Rajoelina mivady sy ny zanany roa lahy. Tsy ho latsa-danja amin'ireo nosy rahavavy ity nosy any amin'ny tapany avaratry Madagasikara ity amin'ny sehatry ny fizahantany hoy ny filohan'ny Repoblika teo am-patongavana. Ametraka foto-drafitrasa maro hanatrarana izany ny fitondram-panjakana hoy izy. Notohizany fa ho atao lahara-pahamehana ny fanamboarana ireo lalana rehetra. Tafiditra amin'izany ny lalana mampitohy ny seranam-piaramanidina sy Hell Ville. Avy eo makany Andilana izay efa sinatara ho tokanana ny sabotsy izao ity lalana ity raha tsy misy ny fiovana. Anisan'ny tanjona amin'ny fanavaozana ireo lalana ireo ny hanatsarana ny foto-drafitrasan'ny NOSY BE amin'ny ankabehany ho fanohanana ny fivelaran'ny sehatry ny fizahantany eo amin'ity toerana tena malaza ity. Tapaka nandritra ny fivorian'ny filohan'ny oniversité na ny conférence des présidents des universités fa any amin'ny faran'ny volana oktobra any no hifarana ny taom-pianarana eny amin'ireo oniversitem-panjakana. Isan'ny tapaka nandritra ity fotoana ity ihany koa ny tokony hanaovana colloque international iray isaky ny oniversité amin'ny totoana ity izay karakarain'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny alalan'ny tahirim-bola iraisana ho an'ny fampianarana. Eo ihany koa ny fanatsarana ireo andindin-dalàna mikasika ny mari-pahaizana doctorat sy ny HDR. Ity no fivoriana voalohany natrehan'ireo filohan'ny oniversitem-panjakana izay volany tamin'ny fifidianana farany teo. Mitohy ny ady amin'y Valala any amin'ny tapany atsimon'ny nosy tombanana ho mafy matsy ny firongatry ny Valala amin'ny taom-piadiana 524 avy ka ilaina dia izao ny fiomanana entitra amin'izany ho amafisina ny tanjaky ny ivitoerana famongorana ny Valala eto Madagasikara. Ny FVM hoy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fametrahana paikady mazava iarahana amin'ny hery velona rehetra sy ny fampitaovana azy. Mila ampy ihany koa ny enti-manana rehetra ilaina amin'ny ady mba hisorohana ny fahatapahan'ny famatsiana toy ny pozim-balala sy ny fitaovana hafa. Tany amin'ny distrikana ANTENIMIERAMPIRENENA andrefana sy Tanimora ary Amboasary no nanohizana ny fanombanana anabakabaka ho Malalarby. Ny paikady amin'ny taom-piadiana 524 424 hiatrehana ny fiparitahan'ny Valala no tena hifantohana. Eto Madagasikara no atao ny fiadiana ny IHF Trophy ho an'ny faritra fahafito ho an'ny taranja handball ho an'ny sokajikade sy junior. Tanterahina manomboka ny 17 hatramin'ny 1 Mey izany fifaninanana ho an'ny firenena eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana izany ao amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ao Mahamasina sy eny amin'ny kianja amin'ny tafina koron-drano no tanterahina ny fifaninanana izay ahitana ny Madagasikara, Seychelles, Comores, La Réunion ary Tchad izay ho vahiny manokana.